Isan'ny olana iray lehibe sedrain'ny tantsaha malagasy ny tsy fahampianjezika eo amin'ny sehatran'ny fambolena ankehitriny. Vahaolana iray no atolotra aminao amin'ity horonan-tsary teknika ity, dia ny amin'ny fambolenan'ny zavamaniry anankiray antsoina hoe konsoda. Ny fomba fambolena konsoda amin'ny ankapobeny dia mety amin'ny toetany sy ny toetrandro eto Madagasikara ny konsoda. Amin'ny fotoanan'ny orana no tena tsara ambolena azy. Amin'izany izy dia vetivety foana, dia azona raviny be satria raviny moa no tena tadiavina amin'izy io. Ny toetany ilain'ny konsoda dia tany lonaka, tany mandomando lava, na koa tany azo tondrahana ary tany lalonofo. Arak'izany dia eny amin'ny sisin'ny zaridaina na eny amin'ny sisim-boly na koa eny an-tohasaha amoron'ny tatatra na amoron'ny tany mandomando eny no tsara ambolenan'ny konsoda. Azo atao koa nefa no ambolin'ny konsoda amin'ny velarana lehibe ka amin'izany izy dia volena tahaka ny anana mihitsy. Ny fanomanana ny tany, asaina ny tany ary atao lalina azy izy amin'izany. Izahana farafahakeliny hahatratra 30 cm na eo amin'ny 200 sasany eo ny alalin'ny vavasa. Rehefa vita ny asa dia potehina majinika ny vainga. Manao lavaka tsy dia lalina loatra, elanelana eo amin'ny 3 na 10 cm eo. Raha toa ka tsy lonaka tsara ny tany dia tsara raha asiana zezika komposta afafy na koa atao isan-davaka. Marihana fa ny atsasaky ny lavaka no asiana zezika, ka rehefa vita izany dia afangaro amin'ny tany io zezika io. Tondrahana mando tsara ilay lavaka rehefa avy eo mba hanamora ny fifangaroana. Ny fomba fambolena azy, zanany no afindra ka toy izao no fanaovana azy. Tapahana amin'ny antso maranitra ny ray apahateny raviny sy ny faka alohan'ny ambolena azy. Izany dia mba hialana amin'ny fahazona ao aorian'ny fambolena. Raha azo atao koa azy dia alohan'ny anatsatohana ny konsoda dia atsofoka ao anaty rano tainomby noranoina ny fakan'ny konsoda. Rehefa mamboly konsoda dia kendrena mba voatsindry tsara ny manodidina azy mba hialana amin'ny fidiran'ny rivotra ka hamono ny fakan'ny konsoda. Toy izao kosa no fitojakojana ny volo konsoda. Tondrahana amin'ny fotoanan'ny maintany, avaina mba tsy ho fatin'ny ahadratsy. Rehefa mandrobona be izy kanefa mbola tsy ilaina ny raviny dia tapahana ihany ny raviny mba hisian'ny zanaka konsoda mitsiry avy any anaty tany. Ilaina mamindra ny zanaka konsoda rehefa hita fa betsaka loatra ny amin'ny fotorana iray. Izany dia mba sady hahazoantsika konsoda betsaka kanefa koa mba hikarakarana ny konsoda. Marihina fa zava-maniry tena tian'ny olom-panjey ny konsoda, ka amin'izany izy dia mihinana ny raviny kanefa tsy dia atahorana hahafaty azy akory izany. Andeha ary hojerentsika kosa ny fomba fampiasana ny konsoda. Hojerentsika voalohany ny antsoina hoe ranonjezika konsoda na purin konsoda. Toy izao ny fanamboarana azy. Ravina konsoda iray kilao, izany hoe eo amin'ny ray tanana lehibe ampiana rano sahabo 10 litatra, alona ao anaty siny be tany na siny be plastika mandritra ny 5 andro. Kanefa dia avadika sy haroharoina isaky ny 3 andro mba hahazoana fangaro mitovy. Ilaina saromana tsara ny siny be tany na siny be plastika mandritra ny fantonana ny konsoda. Rehefa tapitra ny 5 andro dia vonona azo ampiasaina ny ranon'ny konsoda. Toy izao ny fikarakarana alohan'ny ampiasana azy. Sy vanina amin'ny sivana hisaraka ny ranona konsoda sy ny faikany. Rehefa izany
dia maka ranona consoda ranojezika io na purin consoda 2 litatra na 2 zinga dia tapohana rano 5 litatra ka iny no andrana ny fotoboly. Ny asany dia mahasolo ny zezika siramamy na ny ireo isika, zany hoe mitondra azota ho an'ny voly. Marihana fa tsy tokony ho atao amin'ny ravina be loatra rehefa manondraka azy fa atao amin'ny manodidina ny fotony. Toy izao kosa ny fikarakarana ny consoda raha atao fanafody adina amin'ny bibikely. Tatavanina toy ny teo aloha ihany ny consoda mba anasarahana ny faikany sy ny ranony ka ny ranony no ampiasaina. Amin'izany dia ranoka consoda 2 litatra tapohana rano madio 5 litatra no afafy amin'ny voly hiadina amin'ireo bibikely mpanimba ny voly. Fa fomba fampiasana ny consoda hafa ihany koa dia ny fampiasana azy amin'ny fanaovana compost, izany hoe ny ravina consoda no afangaro amin'ireo fatin-java-maniry hanaovana compost, ka ny asan'ny consoda amin'izay fotoan'izay dia isan'ireo zava-maniry mpitondra azota, izany hoe zava-maitso mpitondra azota. Azo atao ny manome ny consoda ho an'ny biby fiompy toy ny omby na ny kisoa, ka raha ho an'ny omby dia tsy tokony oatra ny 2/5 fatran'ny sakafo ho an'ny omby ny consoda ho an'ny omby ao anatin'ny 2 andro. Azo atao koa ny mampiasa ny consoda fanaovana fanafody fitsaboana isan-karazany. Dia manantenantsika hiezaka hamboly consoda ka hampiasa zany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka manatona ny birao ifandraisan'ny mpampiofana eny amin'ny tontolon'ny tantsaha na ny BIMTT na ireo sehatra na ivitoerana mpikambana ao amin'ny BIMTT.